Ministra Njono sy ny toe-karena manga. Ianao moa mpampianatra manam-pahaizana manokana mba zarao aminay ahafahana manatsara an'le drafitra hosoratana aorinan'ity concertation nationale ity ny fifandraisana amin'ny resaka économie circulaire, fampitomboana ny vokatra na amin'ny sakafom-biby zany na amin'ny fanatsarana ny tany eo amin'ny ministère anankiroa izay misy eto. Andriamatoa Ministra. Miara-pampanajana Andriamatoa filoham-pirenena isika rehetra. Eto Madagasikara dia 307 000 tonnes isan-taona eo ny filana ho antsika raha zany resaka vokatra resaka trondro zany no asinteny. Amin'izao fotoana zao dia manodidina ny 112 000 tonnes eo ny vokatra zay azontsika amin'ny vokatra zay an-dranomasina. Manodidina ny eo amin'ny 30 000 tonnes eo ny vokatra zay azontsika amin'ny vokatra antanety amin'ny alalan'ny fiarina anaty rano na ilay aquaculture, pisciculture raha ny marimarina kokoa. Manoloana an'izay rehetrarehetra zay dia hitatsika zany fa mbola manodidina ny eo amin'ny 160 000 tonnes eo isan-taona eo zany no gap na io zany zay tsy feno zay tsy maintsy mbola tadiavintsika satria ny zavatra misy dia raha jerena ny tany fihinanana trondro maneran-tany dia manodidina ny 420 kilao isam-batan'olona isan-taona eo ho antsika aty Afrika dia 240 kilao isam-batan'olona isan-taona eo. Ho antsika eto Madagasikara ny faran'ny taona 220 sy 2 teo eo dia 420 kilao isam-batan'olona isan-taona eo izany tany fihinanana trondro zany. Ankehitriny dia no ny asa rehetrarehetra izay ataon'ireo ampiara-miasa sy ny mpiara-mombinatoka amintsika dia efa tafiakatra 7 kilao isam-batan'olona isan-taona eo izany tany fihinanana trondro zany ho antsika eto Madagasikara. Ny tanjonatsika dia manodidina ny faran'ny taona 5 sy 2 ity dia mba ho tratratsika zany izany 220 kilao isam-batan'olona isan-taona zany ho antsika eto Madagasikara. Zay indrindra Andriamatoa filoham-pirenena antsika rehetrarehetra no mahatonga atsika mametraka an'ireo ezaka maro samihafa ny amin'ny fampiroboroboana an'izany jono an-dranomasina zany izay amin'ny alalan'ny fampitaovantsika ireo mpanjono amin'izao fotoana zao fizarana azy ireo harato izay manara-penitra ankehitriny fanomezana ihany koa ireo lakana izay misy milina na ilay pirogue en fibre de verre motorisé ozy itsika ary ao ihany koa ny fametrahana an'ireo antsoina hoe complexe de pêche, ny fametrahana an'ireo unité de transformation, fametrahana an'ireo unité de froid, fametrahana an'ireo angaro de marché mba ahafahantsika zany mba hampihena ilay vokatra simba rehefa misy zany fahafahantsika mahazo an'izany trondro zany avy any anaty ranomasina satria araka ny voalazany FAO dia manodidina ny 40% ny vokatra zay azontsika eo no simba zany no tsy fisiny ireo fitaovana ahafahana zany manao an'izany transformation rehetrarehetra zany. Rehefa mijery ihany koa tsika ireo ezaka rehetrarehetra zay atao aty amin'ny antanety dia nametraka atsika ilay antsoina hoe zone d'émergence piscicole. Dia ireo zone d'émergence piscicole ireo dia 70 no ilaitsika manerana ny Madagasikara. Ankehitriny anefa zany dia efa 70 amin'izao fotoana zao no eo andalam-pahavitana. Ny tanjona dia mba ahafahantsika mba tena anome zanatrondro izay zanatrondro manara-penitra ho an'ny mpiompy-trondro malagasy rehetrarehetra satria raha ny filana eto Madagasikara amin'izany resaka zanatrondro zany dia manodidina ny 600 millions d'alevins isan-taona eo. Ankehitriny anefa zany dia mbola manodidina ny 50 millions d'alevins itsika kanefa dia hitombo hatrany zany rehetrarehetra zany no ny ezaka rehetrarehetra izay ataon'ireo mpiompy-trondro zay maro zay saorana be dia be ry zareo. Tamin'ny talohan'ny taona izay nametrahana an'izao ministera ny Jona sy ny toe-karena manga zao dia 340 eo ny olona zay niompy an'izany trondro zany. Ankehitriny dia efa mihoatra ny valarivo sy telo alina any ho any ny olona zay nomena an'izany fiofanana mahakasika an'izany resaka fiompiana trondro zany. Koa dia eto ny tenako manamafy hatrany araka ny toromarika izay omena Andriamatoa filoham-pirenena ny amin'ny ahafahantsika anao an'izany fiompiana trondro zany toy ny fiompiana akoho ka ny isam-batan'olona dia ho afaka anao azy avokoa ho antsika eto Madagasikara. Mifameno anefa ny asa atao rehetrarehetra satria azo atao tsara ny mamboly vary no sady ampiarahana ihany koa amin'ilay fiompiana trondro. Azo atao tsara zany manao antsoina hoe rizy pisciculture. Zany rehetrarehetra zany anefa zany dia tsy misy raha tsy misy ny rano.
dia izay no mahatonga antsika miara-miasa akaiky miaraka amin'ny ry zareo avy ao amin'ny ministèran'ny rano satria tsy misy zany fiompiana-trondro zany raha tsy misy ny rano ohatran'izany ihany koa ny fiaraha-miasa miaraka amin'ry zareo avy amin'ny tontolo iainana satria raha tsy misy ny ala dia tsy misy ny rano raha tsy misy ny rano dia tsy misy ny toe-karena manga mifampitohy avokoa izay asa rehetrarehetra izay atao zay fa niriny ministèra indray andro no anao an'izany resaka digitalisation zany amin'ny resaka fiompiana-trondro sy ny resaka fanjonoana indray andro izay no zavatra zay mba irintsika mety ho tanteraka zany indray andro any ny amaranako azy dia hoano ny hena ary amboleo ny vary fazadiny ny trondro mankasitraka tompo misaotra anao Andriamatoa ministre izao dia ianao Andriamatoa ministre ny industrialisation sy ny varotra no tianay ametrahana fanontaniana hoe manoratra ny politika am-barotra politique commerciale ianareo ny politique industrielle aiza ho aiza ny toerany matière première d'origine agricole amin'ireny document goavana de goavana tarihinareo reny misaotra Andriamatoa Behatanana nameny fitenenana miaraba-parajana Andriamatoa Flo isika rehetra voalanina goavana tokoa zay toerana ary lanjan'ny fambolena ary ny fisiny akora fototra ao anatin'ny politika akabean'ny fanjakana afahanay ao anivon'izany ministèra zay voalazantsika teo fa fampiroboroboana ny industrie ministèra fa tsy ministèra ny industrie dikan'izay nitadavana ireo fomba rehetrarehetra mba hiroboroboana zany industrie zany mba afahatsika mamokatra eto toerana moa zay ilantsika vahoaka malagasy amin'ny mandavataona mandavanandro koa anatiny zany famelabelarana zany politika arabaritra zay dia itodiana manokana aloha ny eto anatiny amin'ny jerevana ihany koa ny zava-misy manerana ny faritra 420 manerana ny nosy zay tena fisiny ireo akora fototra rehetrarehetra ka efa misy ny toy ny rano sovaro dia tsy afaka mifanary mihitsy ny ministèra amin'ny fambolena ary ny ministèra amin'ny varotra ary fampirobobona zany industrie zany satria ny amatarana ny fisiny ny akora rehetrarehetra no afahanay ihany koa mamelabelatra izay politika akabe makasika ny varotra zay mba nitanana ihany koa ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra sy ireo mpisehatra amin'ny fampiasana vola amin'ireo fametrahana milina na fametrahana industrie salatsalany ihany koa manerana Madagasikara arak'izay fisiny ireo akora ireo satria fantatritsika ihany koa fa raha ireo mpampiasa vola na itsika malagasy zay te hisehatra ao anatin'ny asa ara industrialy zay dia mila mahafantatra zany fisiny maharitra ny akora fototra zay mialohan'ny fampiasantsika izany vola zany ka zany no iarahantsika miasa maharitra ary bebe kokoa miaraka amin'ny ministèra amin'ny fambolena ary ihany koa ny sekretariat-mpanjakana misahana fahaleovantena ara-tsakafo amin'ny famaritana ireo vokatra misy fampirisihana ihany koa ireo tatsaha mpamokatra mpamboly rehetrarehetra mba ampiroborobo an'izay famokarana zay arana tsara ihany koa ny sehatra ara-kalitao satria anatin'izany politika ny varotra zay raha ho antsika Madagasikara eto dia ny kalitao dia manana ny lanjany goavana ihany koa satria tsy atao foana ary isika vahoaka malagasy mila misitraka zavatra ara-kalitao eo ihany koa ny fijerevantsika rehefa voafaritra zay sehatra arabaritra zay anatiny amin'ny varotra anatiny ny fitodiantsika amin'ny fotoana fohy amin'ny sehatra iraisam-pirenena zay efa voalaza ny mpiara-miasa maromaro teo ihany koa zay mahakasika ny ranomasobe indiana eo ihany koa ny continente afrikana zay efa nitodian'ny firenena malagasy amin'ny fidirana ao anatin'ireo zone de libre échange toy ny COMESA, ny SADC, ny ZLECAf ihany koa voaingana ary zany dia mila fiomanana mila itodiantsika ihany koa ny fandrafetana izany rotsy-piariny ny industrie eto Madagasikara eto amin'ny famokarana zay amin'ny alalan'ny famezana ny kalitao rehetrarehetra ary ny dirany ihany koa ireo mpisehatra rehetrarehetra ao anatin'ny ara-drafitra zany ihany koa dia anananay ao anivon'ny ministèra misahana ny varotra ny fitaovana anankiray dia ny fitaovana mampirisika ireo coopérative misy lalàna tamin'ny taona 2023 efa navoaka ny fanjakana mahakasika ireo coopérative ireo zay mampirisika ny rehetrarehetra hiditra amin'ny ara-dalàna ary ahafahany raha koa misitraka ireo tombotsoa rehetrarehetra
toy ny reo orinasa arabaritra rehetrarehetra. Efa opikarakarana ny volavola didim-panjakana fampiarana isika ankehitriny mba ahafahana manome tosika goavana anankiray amin'ireo coopérative ireo mba hisehatra bebe kokoa, dia aprisika ihany koa ireo tantsaha izay mbola misalasala ihany koa mba hivondrona anatin'izany coopérative zany mba ahafahantsika mandrindra ary manampy an'izy mianakavy amin'ny fitediavana ny lalam-barotra rehetrarehetra. Lalam-barotra voalohany dia voalazanareo lalam-barotra eto toerana, fa tsy maintsy hojerena akaiky ny lalam-barotra iraisam-pirenena izay efa vonona amin'izany ny ministera misahana amin'ny varotra dia miara-miasa akaiky amin'ny ministera namana rehetrarehetra toy ny rano sy ny vary. Izay tompoko no azo ifampizarana amintsika. Saotra betsaka Andriamatoa Ministra. Ny ministère ny décentralisation sy ny aménagement du territoire dia izay nyteny rehetra tao Andriamatoa Ministra dia ny resaka tany avokoa. Nanomboka tamin'ny madame présidente ny tranobe ny tantsaha-mpamokatra ka ohatrohatry ny ahoana ny enjeu ny ty transformation agricole ty raha amin'ny fijerinao anazy. Saotra indrindra tompoko, miarabanao am-panajana Andriamatoa filoha isika rehetra. Marina fa tany no anisan'ny tena fototra ahafahan'ity politika rehetra ty mivelatra. Fa misy lafiny roa angamany tany fandray ao anatin'ny politikan'ny fitsinjaram-pahefana. Ny politikan'ny ministera zao dia lafiny roa. Indray aloha ny tantsaha. Ka io zany ao anatin'ny fanohizan'ny politika izay anisan'ny vinan'ny président amin'ny fanamafisana ny fahazahoan'ny malagasy ny taniny. Io politika io zany ho tohizana ao anatin'izany ny titre fobe, ao anatin'izany ny politika an-karatany izay efa nizarana karatany be da be, fa indrindrindra zao manomboka amin'ity taon'ity ny ahafahantsika manakaiky ny vahoaka ary nisan'izany ny tantsaha satria anangana birao ny fananantany izay BSFI, Bureau des services fonciers intermédiaires amina toerana 80 satria hatrizao mbola misy ponina manao 500 km vao afaka manantona amin'ny birao anay. Izay zany anisan'ny politika tena ho tohizana ahafahan'ny tantsaha ho tompon'ny tany aradrariny satria ny tediaviny hoe anazy ny tany manana fahavononana izy na hampiasa zezika na no investissement io tany io ka zay zany tena enjehana. Ny lafiny faharoa dia mikasika an'ireo orinasa lehibehibe sy tany ngezangeza kokoa. Ny politika zany zao dia manangana catalogue foncier ho an'ny fanjakana. Ny olana amin'ireo investisseur rehefa tonga dia tsisy tany omena anazy. Ka tena hoenjehan'ny ministera zao anatin'ny digitalisation ny asan'ny ministera, ny fandrafetana ny PLOF, plan local d'occupation foncière, fa indrindrindra zao hiditra amina bornage numérique ahafahana manao bornage aingakaingana kokoa ary tsy andaniana vola be ary anisan'izany koa angamba ny tatao anatin'ny plan parcellaire izay niresahan'ny ministra tao. Izay zany politika hoentina satria raha vao mahazo an'izay catalogue foncier zay ny fanjakana ka misoratra amin'ny anaran'ny fanjakana ny tany dia afaka tsika manome tany ho an'ny investisseur na amin'ny fambolena zany na amin'ny industrie izay zany tena tanja. Ny fanotelony anisan'ny baiko ny président izay mikasika ny commune sy ny toerana lavitra dia ny fifandraisan'ireo commune ireo satria maro ireo commune ireo izay tsy manana lalana ifandraisany ary misy volana tokana mihitsy ny amin'ity taon'ity irahana amin'ny gouverneur mba ahafahana mipasoka lalatany 2 kilometatra mandritra nyity taon'ity. Ny tanjona zany fandrepahalemana ary zay anisan'ny tena mampiena ny vokatra ny fotony ary faharoa mba ahafahany vokatra mivoaka sy ho tonga aty ampelatana ny mpivarotra. Zay zany ny anisan'ny stratégie telo
izay apetraky ny ministera hanampy nyity vinan'ny président ity. Madame le ministre, une agriculture résiliente, une agriculture intelligente, zay no vinavina. Manao ohatrany ahoana no paikady sy zavatra efa vonina ao amin'ny ministère izay andraketanao hampandeha n'ity transformation agricole ity. Misotranao manome ny fitenenana. Andriamatoa filohan'ny Repoblika hajaina isika rehetra mpikambana ao anivon'ny gouvernement tompoko lahy sy tompoko vavy faly manolotra ny araba ampanajana anareo ny tompoko ary voninahitra ho ahy nitondra famelabelahana fohy anazavana kely mahakasika ny zavatra ny tombontsoa hoentiny ny ahitao arakajy mirindra ao anatin'ny transformation agricole. Raha tsahivitsika zany dia araky ny vina napetraky Andriamatoa filoha dia hiditra amin'ny transformation agricole isika eto Madagasikara mba hialana amin'ny fahantrana. Ny tanjona dia 5. Voalohany dia ny fanatsarana ny sy fampitomboana ny vokatra. Faharoa, fampitomboana ny fidiram-bola ny tatsa sy ny population rurale satria mafy ny condition de vie en zone rurale. Fahatelo, fahavitatena ara-tsakafo, sécurité alimentaire. Fanefatra, utilisation durable des ressources zany hoe fandrindrana zany ny fampiasana ny loharanokarena amin'ny resaka fambolena. Ary ny farany izay tsy zavatra tena ambanjavatra dia ny adaptation amin'ny resaka fiovan'ny toetrandro. Noho izany dia mila ovaintsika zany ny fomba fiasana, ny fomba famokarana raha hitady sika vokatra bebe kokoa. Raha ohatra sika mijanona amin'ny toe-tsaina taloha dia tsisy amélioration mihitsy ny rendement antsika. Ka ho ampiasaina zany ny ahitao arakajy mirindra ary ampitomboana koa ny fahaiza-manao ary tsy maintsy sika zany miditra koa amin'ny cadrage réglementaire amin'izany fampiasana an'izany zavatra rehetra zany. Ka ny voalohany dia hiditrisika aloha amin'ny fampifanazavana kely ny atao hoe resaka état parcellaire. Inona ny tiatsika tenenina amin'ilay hoe état parcellaire basé sur l'imagerie satellite. Ny tombontsoa azo amin'izy io zany dia ahafahantsika manao ny atao hoe analyse d'occupation des sols izay resahan'ny ministre MDAT teo, manao resaka gestion ny foncière, fa indrindra raha amin'ny zavatra izay mampivory antsika an'io dia mandrindra manara-maso tsara ny effort ataontsika amin'ny fanatsarana amin'ny activité agricole. Zavatra anankiroa lehibe ny activité tsy maintsy ho tanterantsika. Voalohany aloha manao ny recensement ny agriculteur izay hisitraka an'ireo fanomezana rehetra izay entin'ny fanjakana sy ireo mpanampy koa zany ao anivon'ny sehatra tsy miankina. Dia rehefa mandeha ny resaka recensement ny agriculteur dia mandeha ihany koa ny recensement ny surface cultivable. Eo miditra an-tsehatra amin'izay zany ny atao hoe recensement de l'état parcellaire. Raha resaka scientifique no idirako kely vetivety dia image à haute résolution spatiale et spectrale izy io combiné amin'ny resaka algorithme satria rehefa manao an'ilay recensement tsika tsy hoe resaka velara-tany ihany no zavatra ho azo zany ny angokevitra ho azo fa ho azo ihany koa ny resaka sol hoe inona zany ny karazana vokatra azo atao karazana fambolena atao amin'ilay tany noho ny analyse rehetra natao momba n'ilay tany. Afaka koa tsika manao fanaraha-maso ny zavatra efa nambolena mba hialana amin'ny mba hisoroana zany ny olana momba ny tsy fampin'ny rano meo koa moa ny aretina ady amin'ny valala. Ny eo koa tsika dia afaka miditra amin'ny resaka estimation sahady amin'ny rendement satria amin'ilay données scientifique ho azy zany dia tsy andry amin'ilay hoe tonga ilay vokatra vao fantatra mialoha hoe ohatrohatran'iza zany no mety rendement agricole amin'ilay velara-tany. Dia eo koa tsika afaka mahita ny rotation des cultures satria tsika zany miady amin'ilay période de soudure dia tsy maintsy ho jerevana mialoha ihany koa ny fomba hianana an'ireny période de soudure eny koa. Raha fitiana zany dia resaka hoe
fandrindrana resaka distribution rationnelle an'ilay intrant agricole no anisan'ny tena ilayntsika amin'ilay état parcellaire dia hiditra indray azy zao amin'ny resaka tena hoe ahitao arakajy mirindra izay hoentina anatin'ny transformation agricole misy ny atao hoe internet des objets IoT moa izy amin'ny teny anglisy internet of things zany hoe izy ireo zany a capteur de sol na capteur climatique ahafahantsika manao ny ango-kevitra gasika ny velaran-tany ao koa ny resaka drone sy ny satellite moa zany zay miara-miasa amin'le surveillance n'le velaran-tany zavatra betsaka ho any zavatra surveillentsika teo raha teneniko teo ny vokatra fa ny mety olana rehetrarehetra misy eo rano ny biby manimba ny vokatra ny resaka rivotra tsara ve ny kalitaon'ny rivotra misy zavatra be da be ao koa tsika misy koa ny science amin'ny resaka analyse big data zany hoe volume goavana be ana données zany za ampiasana ny intelligence artificielle afahantsika misorona tsy andro hoe tonga le olana zany vao mitondra ny fanatsarana fa manao analyse prédictive zany miaraka amin'ireny ango-kevitra ireny raha fitinina zany dia tena fanatsarana ny processus de production agricole manontolo no ampin'ny transformation digitale ety anivon'ny fambolena zay ngamba tompoko no afaka lazaiko misaotra tompoko misaotra betsaka anao Ramatoa Ministra. Ny actualité amin'izao Andriamatoa Ministra ny rano sy ny assainissement ary ny hygiène dia ny resaka rano ny fiarovana ny ady amin'ny fandaniany iponan'ny rano dia ianao moa sady manam-pahaizana ianao no tompon'andraikitra voalohany mba azonao zarazaraina amin'ny rehetra olona rehetrarehetra hoe Andriamatoa Ministra ny drafitra sy ny paikady efa mipetraka momba n'izay rano ilainy ny ato amin'ny famokarana anao fitenena tompoko. Miraba mpanajana Andriamatoa filohan'ny Repoblika miraba antsika rehetrarehetra. Ny rano amin'ny ankapobeny tokoa no resaka eto, indrindrandrindra ny rano miompana amin'ny resaka fambolena. Isika aloha Madagasikara dia somaro ambinina ihany isika manana filoham-pirenena izay mametraka olona lahara-pahamehana ny resaka rano amin'ny lafiny manontolo zany. Ka raha izay resaka tahirin'ny rano, fikojakojana ny tahirin'ny rano amin'ny ankapobean'izay, ny voalohany aloha dia ny resaka lalàna, izay lalàna mifehan'ny rano ankehitriny. Somaro efa ela ny lalàna iainantsika amin'izao, ary rehefa danihana dia sarotra ny mampiombona azy sy mampiaraka azy amin'ilay hafainganam-pandeha tian'Andriamatoa filoha hitondrana n'ilay asa rehetrarehetra izay misy ifandraisany amin'io resaka rano io, satria efa tamin'ny taonjato lasa ny lalànantsika tany amin'ny taona 770 tany ny Côte de l'Eau, ka tsara ny anavaozana azy. Avaozana ohatrany ahoana izy io tokony avaozana ifanaraka amin'ny vanim-potoana amin'izao vao nolazain'Andriamatoa filoha teo ny resaka fiovan'ny toetrandro izay tena zavatra goavana be tao anatin'ny taonjato fa 220 ary tena misy fiantraikany be da be amin'ny resaka tahirin-drano. Zay zany no voalohany hoe atsaraina ilay lalàna mba hifanaraka sy azona n'ilay hafainganam-pandeha sy tanjona tiana hotratrarina. Ary io dia amin'ny fampiasana rehetra ny rano no voakasiky ny lalàna, tsy ny rano sotroina ihany fa eo ihany koa ny rano ambolena na anondrahana, ny rano sotroin'ny biby, ny rano iompiana trondro, ny rano amin'ny resaka énergie hydroélectrique, ny rano amin'ny resaka secteur minier. Zany rehetrarehetra zany tokony taloha izy io ny lalàna io dia lasa misy compétition, misy fifaninanana amin'ireo rehetrarehetra ireo, fa tokony hotody any amin'ilay hoe harmonisation an'ilay fampiasana zany ny lalàna. Zay no zavatra voalohany. Ny zavatra faharoa dia fanamafisana an'ilay hoe gestion des ressources en eau, lasa hoe gestion intégrée des ressources en eau tokony ho izy moa zany, amafisina izay fikoloana sy fikarakarana ny tahirin'ny rano izay, satria efa lasa denrée rare ny rano, efa tena sarotra ny mahita anazy.
ary tokony mitsinjo sy mifantoka amin'ilay olombelona, lay fikarakarana sy fikolona ny tahirin-drano, lay malagasy zay tanjony tsika rehetrarehetra, na sehatra inona na sehatra inona no mampiasa n'lay rano, na io zany lay sehatra rehetrarehetra voalazako teo, ary io tokony tsy ho sosialy fotsiny no tanjona ao anatin'izay, fa tody hatrany amin'ny fampandrosoana sy ny amin'ny lafiny ara-ekônomia, zay fikolokoloana ny tahirin-drano sy fikajiana ny tahirin-drano zay. Ny fahatelo dia maîtriser l'existant ozy tsika. Efa tena sarotra ny maminavina ny rano midina avy any, ny recharge pluviale zany, tena sarotra hitantsika tamin'ity saison de pluie ity zany, fa tena efa sahirantsika maminavina, ary na ny météo ary indraindray misy fotoana hoe sao dia mba mandainga ary zany météo zany, tsy mandainga ny météo, fa ny fiovan'ny toetrandro tena misy fiatraikany ngeza be amin'ny resaka rano. Fa ny azontsika atao kosa dia ny mimaîtriser ny efa ety ambonin'ny tany, na ny eau de surface na ny eau souterraine, ary ao anatin'izany zany ny fanaovana an'ireny tohadrano voalaza n'Andriamatoa filoha teo zany, ary ao anatin'ny vina sy ny asa ho tanterahany fitondram-panjakana, na ho an'ny rano sotroina, na ho an'ny rano ambolena, na ho an'ny rano anaovana angovo, dia samy mila tohadrano daholo ireo. Ny fanaovana tohadrano mila tehirizina ny rano zay ity, manana rano hatrany amina million de mètres cube isika, amatapitrisany metatra toratelo, mivarina fotsiny any an-dranomasina, dia mila zany mifehy an'ireny isika mba ho tehirizina, tsy varina fotsiny ihany, ahafahana mitsinjo zay le hoe tody hatrany amina résilience tsika, dia tody hatrany amina fampandrosoana, fa tsy resaka urgence sy resaka vonjy maika foana fotsiny ny resaka rano, dia misitraka an'izay daholo zany ny sehatra rehetrarehetra, na ny fambolena, na ny rano sotroina, na ny angovo. Ary ny farany fa tsy ny kely indrindra, efa toromarika sady kabary teo ihany koa zany, ary ao anatin'ny tanterahany ao amin'ny sehatra rehetrarehetra ao anatin'ny gouvernement, indrindra ny sehatry ny rano, dia ilay fanamaitsoana, famerenana ny resaka hazo, fanatsarana ny resaka tany amin'ny alalan'ny famboleka-hazo, sy fanovana ny toetsaina. Eo zany no zavatra hoe rano no resahana, fa misy toetsaina be da be, raha mifantoka any rehefa tsisy le rano dia mikaikaiky adolo ny isam-batan'olona, iny zany tokony fanohitra anankiray entina ampatsiahivana ny tsiraray ny any amin'ny fambolena, ny any amin'ny fanamaitsoana indray any Madagasikara, mba isiny zay fiovan'ny toetsaina izay. Ny amarana koa zany dia ho anay ao anatin'ny sehatry ny rano zay sahana manokana momba ny rano fisotro, fa amin'izao fotoan'izao zany rehefa misy ny fotodrafitrasa zay atao momba ny rano fisotro madio zay sotroina, dia ezahana ihany koa reny any amin'ny faritra atsimo any izy mantsy tena sahirana amin'ny resaka rano. Rehefa mamatsy rano zany amin'izao dia na ao anatin'ny sehatry ny rano fisotro ary zay, dia tokony misy foana amin'iny rano zay vatsiny iny rano anondrahana sy ho an'ny biby. Zay zavatra zay zany lay hoe multiple use system zay angamba no famaranako azy. Misaotra tompoko. Manana viny isika, manana tanjona ho an'ity firenena malalantsika ity. Dia ny voalohany ny ampandroso an'i Madagasikara, ny faharoa dia ny ampiakatra ny farim-piaina ny vahoaka malagasy, ary fahatelo mba hamiratra sy ho rehare eto amin'ny continent afrikana i Madagasikara. Zay ny antony nametrahantsika hoe apetraka ny tanjona ary tsy maintsy ho tratra, apetraka amin'ny fanampy ary tsy maintsy ho tratra ny tanjona ao anatin'ny leviana napetrahantsika hoe transformation agricole. Izany ny ao am-pontsika, izany ny ao taitsika, ary tsy maintsy ho tanteraka izany tompoko lasy tompoko vavy. Ramatoa filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena, Andriamatoa ministry ny fiompiana sy ny fambolena, Ramatoa sekretera-panjakana misahana ny fahavitantena ara-tsakafo, Andriamatoa sy Ramatoa isany mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta, Andriamatoa sy Ramatoa isany loholona sy solombavam-bahoaka,
ianao gouvernoran'ny faritra Analamanga, Monsieur le représentant du FIDA, ainsi que les partenaires techniques et financiers, Messieurs les ambassadeurs, Ramatoa Floan'ny Tranoben'ny Ramatoa sekretera mpanantanteraka eo anivon'ny programma Fiarina, ao ihany koa Andriamatoa ben'ny tanàna ny Vato, ary tazo aketo ihany koa Ramatoa ben'ny tanàna Antananarivo, miaraba anareo manokana amin'ny adidy sy andraikitra nalany anareo sy ho tanterahanareo amin'ny fampandrosoana ny tanàna izay ho saninareo. Tompoko lahy sy tompoko vavy, amin'ny fo feny fitiavana fa indrindra ao anatin'ny fanantenana no iarahako aminareo ao anatin'ny fanatontosana ity atrikasa goavana manokana ho an'ny fanatsarana fanovana ifotony ny sehatry ny fambolena na ny ataontsika hoe transformation agricole izay tanterahana mandritra ny roa andro eto amin'ny centre de conférence internationale Ivato. Ny fambolena dia seha-piariny fototry ny fambatroana ny firenena satria ny 80 isanjato ny malagasy dia tatsaha avokoa ary ny 30 isanjato ny arkarena faobea dia azo avy amin'ny tontolo ambanivohitra ny fambolena sy ny fiompiana izany. Noho izany dia amin'ny alalan'ny fiompiana sy ny fambolena ary ny tontolo ambanivohitra no ahafahantsika miady amin'ny fahantrana ary ametraka fampandrosoana maharitra mifototra amin'ny maolona ary anome lanja manokana ny tatsaha isika efa nanaotsika fa mbola amafisina ary atao bebe kokoa izany fanampiana ny tatsaha izany. Ny zavatra misy nefa dia tokony ho fantatra satria izao mila mamboly tokoa isika, mila mamokatra isika, mila mamboly, tsy mamboly vary ihany, tsy mamboly voankazo ihany, fa indrindra mila mamboly toe-tsaina mitondra fampandrosoana, mila mamboly toe-tsaina tia mamokatra, manangana, manarina, fa ho ala vitan'ny toe-tsaina tia mandrava, mamotika, satria tsy mitondra fampandrosoana izany. Ary zay ny mazava-dehibe an'ity atrikasa ataontsika ity, hijerevana ny olana rehetrarehetra ary mba hitondrana ny vahaolana maharitra mba hahafahantsika mahatratra ny tanjona zay apetratsika amin'izany fantratrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo sy indrindra mba hahafahantsika manondrana amin'ny vokatra zay vokarina eto Madagasikara. Miatrika sedra maro anefa ny sehatry ny fambolena. Eo ny fiovavan'ny toetrandro satria matetika vao omaly zao tsika ny resaka tao amin'ny filakevitra ny minisitra satria tsy ampy rano, tsy avy ny orana any amin'ny faritra aloatra mangoro. Zay ny ilaitsika zay manam-pinoana, any ny tena tokony ho ataontsika mivavaka mba hirotsaka ny orana mba amboly ary ho tonga zay hoe fahafahan'ny mpamboly mamokatra bebe kokoa izay. Eo ihany koa le toe-tsaina nylazaiko teo, inona ny olana? Ny toe-tsaintsika mamotika sy mandrava satria ny fanaovana tavy, ny fandoroana ala, ny famotena ala, ny ala zay pitehana androany dia sarotra amintsika ny afaka fotoana ela 30 taona 40 taona voa hitsiry indray ny azo eo anatiny ao anivony reny zavatra zay anypitehan'ny olombitsy zay azahoana tombotsoa ao anatin'ny fotoana fohy ireny. Noho izany dia ametrakitsika tetikady matipaika ny fitaovana eo ampelantanantsika ahafahantsika mandresy ny fahantrana dia tokana ihany ny fambolena satria Madagasikara ankehitriny no firenena fahatelo mamokatra vary be indrindra ao aoriana Nigeria
sy Égypte. Ampitsika tosika kely fotsiny tatsa satria misy zavatra tsy maintsy hovaintsika eo amin'ny fomba fambolena satria ny fomba fambolentsika zao dia mbola noetim-paharazana amin'ny alalan'ny fanomezana fitaovana na mécanisation, amin'ny alalan'ny fanomezana masom-boly, amin'ny alalan'ny fanomezana zezika. Zany zavatra rehetrarehetra zany no ataontsika ary apetratsika mba hatratra ny tanjona izay irina sy apetraka atao eto amin'ity firenena ity. Anome fitaovantsika noho izany tracteur anamboatra an'ireo barrage maro samihafa ary eto dia miantso anareo gouverneur miara-miasa amin'ireo solombavam-bahoaka aizavy miara-miasa indrindra izay tarihan'ny ministère sy ny sekretera-panjakana ametrahana ao anatiny rehefa mivoaka amin'ity efitrano ity mandritra ny 2 andro satria lahara-pameana zany aizavy no anaovana lakan-drano ahafahana mampitomby ny vokabary. Aizavy ny lalana tokony ho atao mba ahafahana n'ireo tatsa mamokatra ny vokatra izay voleny izy ireo. Zany mantsy dia miteraka olana daholo zany zavatra rehetrarehetra any. Manana famatsim-boly tsika efa eo am-pelantanantsika satria ny projet RIPLUS fotsiny dia efa manantsika 250 millions de dollars izay erahana miaraka amin'ny Banque mondiale. Ny efa nisy ezaka natombontsika nandritra ny nandraisako ny fitantanana ny firenena tamin'ny 2017 sy 2020 no efa nametraka isika ny fototra ho an'ny fanovana lalina amin'ny sehatra ny fambolena. Efa nanomboka nioty zany vokatra zany tsika ankehitriny satria ny tany fitombon'ny fambolena izay 3.7 isanjato tamin'ny taona 2020 sy 2020 dia niakatra ho 9.2 isanjato tamin'ny taona 2020 sy 2020. Efa presque doublé zany ny vokatra. Ary indrindra amin'ity taona 2020 sy 2020 ity dia hatratra hatrany amin'ny 5.5 isanjato izany. Mbola ampitsika bebe kokoa ny famatsim-bola ho an'ny tatsa. Matokisa ianao ramatoa filohan'ny tranoben'ny tatsa mpamokatra ampitao any amin'ny tatsa mpamokatra rehetrarehetra fa lahara-pameana ho an'ny fitondram-panjakana ary tanjona apetrako manokana mihitsy ny ampiakatra amin'ny farim-piainan'ny tatsa, ny ahafahan'ny tatsa mamokatra bebe kokoa ary zay no anaovana ny famatsim-bola sy ny teti-bolam-panjakana dia miopana bebe kokoa ho any an'ny tatsa satria ny tatsa no andresi ny fahantrana ampitombo ny arikarenantsika ary ampitombo ny croissance atsika. Zany ny tanjona apetraka ary tsy maintsy tratratsika zany topilasy tompivavy. Ny famokaram-bary eto amintsika ankehitriny dia eo amin'ny 3 tonnes isaky hektara. Nefa tsika dia efa nanao ny andrana tamin'ny ireo semence hybride fa afaka matratratra any amin'ny 10 na 11 tonnes mihitsy aza any amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara. Noho izany afaka atao tsara ny manatanteraka an'izany tanjona apetratsika izany. Zay no mahatonga atsika ny hoe efa misy tetikasa nafatra conteneur na sambo mihitsy ary tsika hoentina anampy an'ny tatsa amin'ny fampiasana n'io semence hybride io zay tonga dia ho azo avy hatrany ao anatin'ny volana vitsy ao anatin'ny famokaram-bary voalohany na faharoa dia ho hitantsika zany ny tanjona apetraka dia iny mba hatratra 1 million de tonnes supplémentaire ny famokaram-bary zay ho ataontsika eto a Madagasikara. Voatratra zay dia ho tsika ny faharoa satria ho dépassentsika Egypte ary mino matoky sy manantena fa tsy maintsy ho tratratsika izany tanjona zay apetraka izany. Ny zavatra mahafinaritra amin'io tanjona zay ho apetratsika io dia hitondra vola isaky ny ray hektara dia isy vola 9 tapitrisa ariary zay hiditra ho an'ny tatsa. Zany hoe matetika tsika rehefa mahazo fanampiana arabola mantsy avy any ivelany dia tsy miparitaka iny fa mety
ohatra hoe anao lalana dia faritra vitsivitsy no hotratran'izany fa tia ny tatsara rehetrarehetra manerana ny Madagasikara no azo tombony ary mety hatratra hatrany amin'ny 500 millions dollars na 1 milliard mihitsy ary ny tenenareo teo ny fidiram-bola izay hiparitaka amin'ny tatsara rehetrarehetra manerana ny Madagasikara. Noho izany dia mintsy mahatoka fa tsy maintsy hotratratsika ny tanjony ny fahaleovan-tena ara-tsakafo amin'ny alalan'ny fanovana tanteraka ny fomba fambolena. Ny vokatra izany dia hiparitaka amin'ny vatana eny amin'ireo tatsara araka ny lazaiko teo ary amorona asa maro ka hampiakatra ny fahefa-mividin'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy maintsy tanterahana izany fanamboavana izany satria avozina amin'ny fomba fambolena ary omena fitaovana manara-penitra ny tatsara. Hitondra fanampiana manokana ireo mpikaroka eo anivon'ny fofifa ihany koa isika mba hahafahan'izy ireo mandray anjara bebe koa amin'ny fanovana sy ny fanavozana indrindraindrindra ireo masom-boly misy eto an-tanindrazana. Eto dia efa nilaza tamin'ny Andriamatoa Minisitra moa fa ny fambolena tsy atao eny an-tsaha ihany fa nisy tokantrano dia afaka mamboly ihany koa. Tokony eto zany dia mitenany ao amin'ny fofifa na ny minisitra ihany koa mba hijery ny semence na ny masom-boly ihany koa ahafahantsika ny tokantrano anankiray manana gonim-bary anankiray afaka ampiasaina reny gonim-bary reny ahafahantsika mamboly ovy ao an-trano ihany dia efa afaka atao zany ary ao anatina gony ovy anankiray dia efa mety mahatratra hatrany amin'ny 8 kilao any hatrany amin'ny 12 kilao ny ovy mety azo ao anatin'izay. Mahafinaritra reny raha isaky ny tokantrano any 67 any Isotry any Andavamamba any amin'ny toerana rehetrarehetra ny manerana ny Madagasikara mba mamboly izay zavatra hoaniny ao tokantrano. Ka izay zavatra izay mila ataontsika aparitatsika ary hita ny vokatra izany ao anatin'ny volana vitsy fotsiny. Tsy andrasana amatony zany fa ao anatin'ny volana vitsy fotsiny dia ho hitatsika ary anokana teti-bola manokana ihany koa tsika amin'izany. Maro ireo sehatra fambolena tokony ho atao. Ampitomboana ihany koa ireo foto-drafitr'asa manampy amin'ny famokarana tahaka ny lazaiko teo ny toha-drano. Zava-dehibe io, mila virina ny ben'ny tanàna, mila virina ireo tompon'andraikitra isa-tsokajiny ary vonona rehefa vita ny atrikatra aizavy izy ireo asiana ny suivi, apetraka ny calendrier tsy janona fivirina fotsiny fa tsy maintsy ahitana vokatra ny zavatra izay tapahanareo eto androany. Anohana bebe kokoa ny tatsahany fitondram-panjakana noho izany amin'ny alalan'ny fitadiavana sy ny fanolorana fanampiana ara-bola sy famatsim-bola mba hanamora ny vidin-jezika ihany koa mba hanomezana ny masom-boly. Fitondram-panjakana dia efa nanao sini tamin'ny firenena sinoa amin'ireo semence hybride. Ny zavatra asa ataon'ny ministra ary mila manome calendrier an'izay ihany koa ianareo dia le fanaovana le cartographie image satellitaire ahafahana mamaritra hoe ao aloatra mangoro any Marvoay any Sofia any ny faritra rehetrarehetra oto Matsiatra Ambo ao anatin'ity district ity reto ny isan'ny tatsà sy ny état parcellaire. Omena karta avy ireo tatsà ireo ary indrindraindrindra omentsika ny zezika sy masom-boly mba hahafahan'izy ireo mampiakatra ny vokatra izay vokarin'izy ireo. Ankehitriny mantsy ny olana dia ny zavatra tenenina dia ny hoe manan-karena Madagasikara nefa tsy ampy fivelomana. Manan-karena Madagasikara nefa tsy ampy fivelomana ny vahoaka ao aminy. Ny antony dia manan-karena tokoa tsika ary mana fitaovana amin'ny alalan'ny tatsà fa ny tatsàntsika tsy manambola hividanana zezika, tsy manambola hividanana semence, mbola tsy mivokatra koa ny vary dia efa trosa ka avadika tsika izay rehefa manan-karena ny tatsà mamokatra bebe kokoa ny tatsà dia manan-karena Madagasikara mitombo ny ari-karenantsika ary mitombo indrindraindrindra amin'ny fidiram-bola eto Madagasikara. Ka zay no ametrahantsika sy anaovantsika an'izao atrikasa zao. Koa ry malagasy mpiray tanindrazana
ny fanovana tytsika apetraka dia tsy adidiny ny fitondramana mpanjakana ireriany fa mitaky fandavatena sy fandraisana ndraikitra antsika tsirairay avy tsy tsara ny mametsiny an'Andriamanitra tsy mety ny mametsiny amin'ny mpitondra satria ilaza aminareo zavatra anankiray raha ny mponina any Japon no afindra monina eto Madagasikara dia ny mponina eto Madagasikara no afindra antsika makany Japon dia anahoana re Japon afaka 10 taona mety tsisy alatsony mety hopotika ny zavatra rehetra ary anahoana Madagasikara afaka 10 taona mino aminareo fa miova tanteraka ny tiako lazaina dia ny toe-tsaina ny toe-po ny toe-panahy ny fomba fisainana izay ny mila ovantsika Madagasikara ankehitriny dia manana vintsika manana tanjona ary manana filomitarika ka minoana reo ana fa tsy maintsy hoavitra Madagasikara tsy maintsy androso Madagasikara amin'ny vina sy ny tanjona rehetrarehetra izay ho apetratsika koa mirary sosy fahombiazana anareo rehetra izay mandray anjara amin'izao afikeonandosy atrikasa izao izay mandray anjara rehetra ary indrindra ihany koa dia mirary fahombiazana ary hisongadina aorianan'izao fotoana izao ny mba ampamirapiratra ny Madagasikara ahafahantsika manana planina mazava ary ho tanterahantsika ihany koa ary fanometana antsika sy iray fo amin'ny fanatanterahana sy ny ametrahana an'izany hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo eto Madagasikara izany koa ambarako ary fa misokatra amin'ny fomba ofisialy ny atrikasa voalohany ho an'ny fanovana ifotsiny ny sehatry ny fambolena eto Madagasikara na ny transformation agricole apetratsika eo ampelantanan'Andriamanitra ny viny sy ny tetikasa rehetra izay ho tanterahantsika raha Jehova momba antsika iza tokoa ny asakanatsika ho tanteraka avokoa ane izany rehetra izany misaotra tompoko lahy makasitraka tompoko vavy